Ny fizakantena momba ny angovo izay no nasongadiny filohan'ny fanavaozana ny Repoblika Madagasikara tamin'ny lahateniny nandritra ny fiaonam-be iraisam-pireneny ireo mpamatsy vola aty amin'ny ilabolatany atsimo tany Abu Dhabi androany. Toy ny tolona ho amin'ny fanovana efa nataon'izy ireo teny kianja nanamafy ny fitakian'ny hanomezana direction générale iray manokana ho an'ny fiompiana eo anivon'ny ministera ny fambolena androany ireo mpiasa. Kolotsaina vita tanteraka voasony androany ary aterina ny amin'ny UNESCO mialohan'ny fiafaran'ity volana janoary ity ny atota taratasy fangatahany Madagasikara ny anoratana ny misiona katolika Sainte Marie ho ao anatin'ny harem-bakoka iraisam-pireneny. Fa rehefa iza dia sorina dia rehefa iza dia tazomina hoy député Rajerson Antoine androany raha no hevitra mikasika ny fanesorana solombavam-bahoaka. Ankafaliana no iarabanantsika rehetra any atokantrano tonga soa ato anatin'ny journal de la record indray manasanao ny ekipan'ny fampahalalam-baovao iaraka aminay hatramin'ny farany mandritra an'izao fotoana ny fampahalalam-baovao izao. Miarabanao Tahiry. Miarabanao Manohy Arvony. Ampitiavana ihany koa no anoloran'ny arabo mampirehetso atsika rehetra mpanaraka ny fampahalalam-baovao amin'izao alina izao. Eo amin'ny tontolon'ny politika avy hatrany no antsika santaran'ny fampahalalam-baovao amin'ity alina ity. Efa antsika tao anatin'ny lohatenim-baovao teo fa ny fizakantena eo amin'ny lafiny Arangovo izay no anisan'ny nasongadiny filohan'ny fanavaozana ny Repoblikan'i Madagasikara ny colonel Randrianirina Mikael nandritra ny fiaonam-be iraisam-pireneny ny mpamatsy vola aty amin'ny ilabolatany atsimo izay atao any Abu Dhabi raha nandray fitenenana ny tenany tamin'ity androany ity ny fandraika tamin'ny lohahevitra mikasika ny famoahana famatsim-bola ho an'ny ilabolatany atsimo ny fiaonam-be izay natrehan'ireo filoham-panjakana sy ny mpamatsy vola iraisam-pirenena maro tamin'ny teny malagasy ranoray moa no nanaovan'ny filohan'ny Repoblikan'ny fanavaozana ny lahateniny manoloana n'izany fivoriam-be izany tamin'ity androany ity. Fiaonam-be iraisam-pirenena sangany maneran-tany eo amin'ny isetry ny angovo azo avaozana ny herinandro ny fampandrosoana lova-injafy na ny ADSW 2026 karakarain'ny vondrona Masdar any Abu Dhabi. Ankoatra ny resaka sakafo sy ny rano ary ny natiora izay tafiditra ao anatin'ny lahadinika dia nisongadina nandritra ny andro faha-efatra tamin'ity androany ity ny lohahevitra izay nifantoka tamin'ny famoahana famatsim-bola ho an'ny bolantany atsimo izay voafaritry ny fandaharam-potoana momba ny fiaonam-be iraisam-pireneny ireo mpampiasa vola aty amin'ny bolantany atsimo. Nandray anjara fitenenana tamin'izany ny filohan'ny fanavaozana ny Repoblikan'i Madagasikara ny colonel Randrianirina Mikael izay nanasongadina ny mahazava-dehibe ny fizakantena momba ny angovo. Tamin'ny teny malagasy ranoray ny lahateny nataon'ny filohan'ny fanavaozana ho fanomezan-kasina sy lanja ny teny maha-malagasy eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Misokatra amin'ny fampiasam-bola Madagasikara saingy misy fepetra tsy maintsy arahina mangataka izahay ny fanajana ny fenitra ara-tontolo iainana iraisam-pirenena, ny fenitra ara-teknika voasedra sy voapirofo ary ny fampidirana mpanajana ireo vondrom-piarahamonina eny ifotony. Satria ny tetikasa momba ny angovo izay tsy manaja ny tontolo iainana dia tsy maharitra ary ny tetikasa izay tsy manaja ny vahoaka dia tsy azo iainana maharitra. Ankehitriny ny tantsaha malagasy iray misitraka herinaratra milamina sy madio dia afaka manova sy manodina ny vokatra ananana. Tsy resaka angovo fotsiny zany fa mipaka hatrany amin'ny rariny ara-piarahamonina mihitsy. Tompoko lahy sy tompoko vavy, ry namana mpiara-miasa avy amin'ny firenena aty amin'ny faritra atsimo, sika rehetra mpitarika mivory ato Abu Dhabi androany, tonga izahay hanolotra fiara-miasa ho an'ny fitombona ara-toekarena. Amin'izao fotoana zao dia manangana tetikasa goavana tahaka ny saofika sy volobe izahay ao Madagasikara mba hahatrarana ny 570 isanjato ny angovo azo avaozina alohan'ny taona 30 sy 2000. Vonona tanteraka i Madagasikara
manana arena voajanahary miavaky Madagasikara, manana vina mazava eo amin'ny sehatry ny angovo, manana tetikasa voafaritra tsara ary indrindra manana finiavana ara-politika matanjaka izahay. Tsy fampanantenana no tadiavinay fa ny ananana fiaraha-miasa matipaika ahafahana manorina, mitantana ary mampita fahaiza-manao ho tombontsoa ny rotota sy ho an'ny taranaka ho avy. Ho an'ireo tanora mpamorona sy mpandrindra vahaolana, manentana anareo izahay hanolotra vahaolana maharitra, mahazaka sedra ary mifanaraka amin'ny zava-misy ara-piarahamonina sy ara-kolotsaina eny fotony. Tsy sehatra mila fandresen-dahatra intsony Madagasikara fiara-mombon'antoka azo itokisana. Tsy safidy ara-potikevitra eto ny angovo azo avaozana fa fototra ilaina amin'ny fampandrosoana ara-toekarena sy ara-piarahamonina. Ireo mpampiasa vola ao Madagasikara amin'izao fotoana izao dia handray anjara goavana amin'ny ray amin'ireo ho avy ny angovo lehibe, indrindra ty amin'ny ila-bolantany atsimo fa tsy amina tetikasa mahomby fotsiny ihany. Tsy ivina fa ifarana rahampitso izao herinandro ny fampandrosoana lovain-jafy na ny ADSW 2026 any Abu Dhabi izao. Mbola hijanona amin'izay lafiny politika izay hatrany isika amin'ity vaovao manaraka ity. Nasongadin'ny filohan'ny fanavaozana ny Repoblika ny Colonel Randrinirina Mikael nandritra ny tafatafa izay nifanaovany tamin'ny mpanao gazety tany Abu Dhabi omaly ny politika ny Madagasikara eo amin'ny fametrahana angovo azo avaozana eto amin'ny firenena. Von'ny Madagasikara ho izy noho ny fananany ireo akora fototra izay azo ahodina hisitrahana izany. Ny antso fifanomezan-tanana sy fiaraha-miasa amin'ireo firenena-dehibe ihany koa ho fanatanterahana andreo tetikasa mahakasika an'izay angovo azo avaozana izay ny filoham-panjakana. 90% de la population utilise encore le charbon pour cuisiner, utilise encore le bois pour construire des maisons. Donc on est confronté à un problème qui semble être contradictoire, mais on peut avancer avec le deux. On peut avancer dans la protection de l'environnement et en même temps dans l'obtention d'énergie, parce qu'on a besoin beaucoup d'énergie à Madagascar. Vous savez que le problème politique qui a éclaté au mois de septembre, ça a été provoqué par le manque d'énergie et d'eau dans l'île. Donc pour Madagascar, ce n'est pas un problème. C'est vrai que c'est un défi immense, mais ce n'est pas un problème. On peut avancer dans la protection, l'augmentation de l'énergie. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas, il n'y aura pas de développement sans énergie. Les infrastructures d'énergie, Madagascar peut aussi avancer dans la protection de l'environnement. Comment vous comptez mettre ça en œuvre? C'est surtout la transition énergétique. Vous avez tous les éléments naturels. Tous les éléments, mais ce qui manque, c'est le leadership surtout, et les moyens pour avancer dans la transition énergétique et la mise en place des infrastructures pour garantir et pour donner plus d'énergie à la population malaise. On sait que les Émirats arabes unis investissent beaucoup en Afrique pour la transition énergétique. On sait que les Émirats arabes unis ont investi dans le 4,5 milliards de dollars en Afrique. Et Madagascar aimerait profiter aussi sur cet investissement. On ne voit pas les Émirats arabes unis comme des investisseurs, on les voit comme des partenariats de longue durée. Et donc, on sait que nous, on souhaite déjà remplacer petit à petit les énergies thermiques en énergie renouvelable. Nous, on veut avancer aussi aux hybridations des centrales thermiques qui existent partout en Madagascar. On sait que les Émirats arabes unis et le Masdar ont des expertises là-dessus. On sait que les Émirats arabes unis font partie des pays
qui montre des potentialités en transition énergétique, en installation d'infrastructures sur les énergies renouvelables. Zay ny makasika ny akonidian'ny filoha ny Abu Dhabi fa la fomba vaovao hafa tanteraka iverina eto tandrazana isika makasika ny ao anivon'ny ministera ny fambolena sy ny fiompiana. Mandringa ny sehatry ny fiompiana eto Madagasikara tsy mbola hita taratra mihitsy any amin'izy ireo ny fanavaozana hoentina eto amin'ny firenena ankehitriny hoy ireo mpiasan'ny ministera tetsy Ampandrinomby androany sady tsy noenona no tsy novalian'ny ministra mantsy hatreto ny fitakian'izy ireo hatreny Ankianja. Androany araka izany nanamafy ny fitakiany amin'ny fanomezana fitalehavana ankabeny na ny direction régionale manokana ny fiompiana eo anivon'ny ministera ny fambolena sy ny fiompiana izy ireo. Anisan'ny fitakiany ireto mpiasan'ny ministera ireto ihany koa ny anajanonana sy amerenana ireo fananany ministera ny sorona tamin'izy ireo toy ny tetsy Antsahavola sy ny service misanan'ny Kavinomby. Efa nisy ny fiaonana teo amin'izy ireo sy ireo tompon'andraikitra ambony eo anivon'ny ministera ary ny ministra saingy tsy nahafapo azy ireo ny valiteny azony. Potipotika ihany koa ireo antotantaratasiny ireo mpiasa rehetra izay misy 250 eo manerana nosy ho an'ny fiompiana ka tena sahirana amin'ny fikarakarany intégration na ny fikarakarana zoazo ireo mpiasa. Ny oratsika vetrany izay fanambarantaon'ireo mpiasa eo anivon'ny ministera ny fambolena sy ny fiompiana. Tapitra izay ny fotoanan'ny rovolana nameny teo amin'ny fitondrana raha nanao jeritodika tena tsy novaliana mihitsy ny fitakianay efa nanao andreny ezaka rehetrarehetra reny izay efa nisy ny fiaonana teo amin'ny ambaratonga ny fahefana ny ministra sy ny cabinet sy ny aseto ministère fa saingy ny valiteny azonay moa izany dia hoe tsy tia fiara-miasa amin'ny mpiasan'ny ministère ny ministra izay nomena anay somary mampalahelo anay ihany izay zavatra izay satria izay ny no natateraka ny asy dia tsy henona mihitsy ny feonay izay nanaja izay nomenay teo dia najainay na dia nitaky ary izay hoe mba ho promotion interne tsy nisy izany fa nanaja trany ay misy mihitsy ny ingénieur misy ny technicienne misy ny vétérinaire au niveau ministère fa rehefa hoe tsy noenona izay dia mba nangatahanay mafy izay direction générale izay alors isaraka fara mahita ianareo zao dia efa tena hoe potika sy ravarava tanteraka le élevage vao aingana zao na entsika tena miverina mahery vaika be mihitsy indray le resaka hoe alatromby ny élevage tompoko dia efa nangataka foana ny anafoanana an'izany hoe guichet unique zany satria miditra eo amin'ny guichet unique ny omby alatra ray minitra maloto voaka aveo izy afaka fefakadiny complet papier tsy neken'ny ministère ny élevage zany rehetrarehetra zany no angatahanay tompoko mba hanananay direction générale mitokana ahafahana miara-miasa ary ao anatin'ny organigramme izay efa nangatahanay tamin'ny monsieur le ministre hoe mba hatsoa izay ifampiresaka rehefa hanao organigramme mbola tsy natsony ihany izay tena tsapa mihitsy izy hoe tsy mihaino anay dia nitsoahany tao indray koa ny SCBTI tsy hitanay ao tsony izany service izany tompoko ny manamboatra ny Kavinomby raha tase direct amin'ny direction générale ny élevage zany tompoko ary tsy tokony ho foana tsy tokony ho asorina tsy azo privatisena koa tompoko izany fa ny fanjakana noho izany tsy maintsy ajanona ho an'ny ministère ny élevage tompoko io ary averina ao anatin'ny organigramme ny fisiny izany service izany dia ny patrimoine anay izay lazaiko farany mila miverina aminay amin'izay nalaina ankeriny lazaina fa conseil de ministre nanongotany ministre ny environnement anay nandroany anay tamin'ny trano fiasanay tetsy Antsahavola dia ny mpiasan'ny élevage tompoko hatramin'izao dia misy mibaladilady fotsiny tsy ampy mibirao ny taninay nansana tompoko dia olon-kafa manjaka nefa mpiasa mianofa trano daholo mba homeo izay na ray ary isaky mpiasa raha anaovanay hevitra raisy lakozia elanay amin'ny ofatrano fa tanin'ny mpanjakana tompoko le eny an'ny ministère ny élevage fa lasa olon-tokana no mifesy manjaka aminy hotoy an'ilay fampahafantarana sy fitenenanay tamin'ny farany taona 2024 zao toy an'ny hetsika taonay zao hoe mbola tsy mivoavaly olanay ary tsy mbola mahatsapa sy migoka ny tsiron'ilay fanovana eto amin'ny tontolon'ny élevage ka izay no angatanay izay tsy sanatria manakorotana fa izay tena mijanona ato anatin'ny toerana misy anay izay zao manao fitakiana fanambarana fa rehefa izy hoe iverina amin'ny asa manandraikitra ihany tsy hoe filambaniny anay fa izay mangataka fotsiny homeo direction générale izay raha ohatra ka mbola ny anaran'ilay ministère ny fambolena sy ny fiompiana fa ivadika lafomba vao makasika ny kolotsaina isika
Kolotsaina vita tanteraka voasony androany araterina any amin'ny UNESCO mialohan'ny fiafaran'ity volana janoary ity ny atota-kevitra fangatahany fitondram-panjakana malagasy ny anoratana ny mission katolika Sainte Marie ho anatin'ny harem-bakoka iraisam-pirenena. Misy lafiny ara-tantara sy lafiny ara-kolotsaina no antony rosoan'ny fitondram-panjakana tamin'ireo dingana maro natongavana amin'izao hoy ny ministry ny serasera sy ny kolotsaina Andriamatoa Gasikara Fensoma mandrindra rovony. Anisan'ny teboka ny songadina androany ihany koa ny fampahafantarana fa tafiditra ho harem-bakoka irasan'izao tontolo izao ny gadona Tsapiky. Horantsika avy hatrany ny fanampanazavana. Vita tanteraka nakatona tamin'ny alalan'ny fanaovan-tsony teto amin'ny lampana andafiavaratra androany ny atota-kevitra sy ny atota-taratasy rehetra angatahan'ny fitondram-panjakana malagasy amin'ny alalan'ny ministera serasera sy ny kolotsaina ny ampidirana ny misiona katolika Ambodifototra Sainte Marie ho ao anatin'ny harem-bakoka iraisam-pirenena. Mialohan'ny fiafaran'ity volana janoary ity no anaterana an'izany any amin'ny UNESCO ary adina mafy mba hivaly tao anatin'ny roa taona fotoam-piasan'izao fanavaozana izao hoy ny ministry ny serasera sy ny kolotsaina Gasikara Fensoma mandrindra rovony. Misy lafiny ara-tantara ary misy lafiny ara-kolotsaina izay fototry ny fiizin'ny firenena iray ny antony roson'ny fitondram-panjakana amin'izao fangatahana ampidirana ny misiona katolika Ambodifototra Sainte Marie izao ho ao anatin'ny harem-bakoka iraisan'izao tontolo izao hoy ny ministra. Nanome tokandreo mponina manodidina ny toerana voakasika moa ny ministra fa tsy hisy fiantraikany ratsy ahina ho azy ireo velively izany. Rehefa miresakantsika ny atao hoe harem-bakoka dia misy zany atao hoe ireo zany le tena fototra aloha zany dia ahitantsika zany ilay trano fiangonana mihitsy ny architecture na ireo fanaka ao anatiny dia ihany koa ny tantara sy ny tontolo iainana zay zany ndray fa tafiditra ao anatiny eo ihany koa zany dia mbola misy ambon'ilay trano izay nianarany ry Jean-Jacques Berthier reny zany zao mbola ao ihany koa izay trano izay. Ankoatran'izay ihany koa dia mbola misy sombitsombiny andreo trano izay nipetrahandreo missionnaire, misy sombitsombiny andreo fianarana izay nianarany mpianatra tamin'izany fotoana zany. Torak'izay ihany koa moa zany ny tranondreo ataontsika hoe klasy mandry ngamba ny fihitrontsika azy tamin'izany mbola trazantsika Sainte Marie. Ireo zany aloha zany tena hoe noyau fa ao anatin'ny atao harem-bakoka ihany koa zany dia misy zany ilay faritra izay atsotsika hoe zone tempo dia ilay faritra manodidina tsy misy akony ho an'ireo trano manodidina, tsy misy akony ho an'ireo fianarana na ireo olona manodidina ny fanasokajiana ny toerana ity indrindra fa ireo an'ireo izay tafiditra ao anatin'ilay hoe zone tempo. Dingana maro vao tonga tamin'izao hoy hatrany ny ministra ny saorany manokana araka izany ireo teknisianina malagasy. Tsara ny manamarika antsika fa dingana izay efa hatrany amin'ny 324 no nanomboana an'izy io izay saorako manokana an'ireo manam-pahaizana malagasy izay tanora izy ireo ahitantsika mpahay tantara, ny mpahay tao tsaritany, ny mpahay tao trano, ny mpahay tontolo iainana, ny maro samihafa. Isaorako ny teknisian'ny ministera izay efa nanomboka an'izany ary tohizanay ankehitriny izay nanao ny dingana rehetra androany zany dia vita izay antota-taratasy zay ny fitondram-panjakana amin'ny alalan'ny ministera no ametraka an'izany any amin'ny UNESCO ary araka namaraka teo dia ezanay tsy ohatra ny izao vanim-potoana hitantana ny fanavozana izao ny voany ity fangatahana ity. Anisan'ny teboka goavana nisongadina androany ihany koa ny fampahafantarana ny nahatafiditra ny gadona Tsapiky avy any atsimo ho harem-bakoka iraisan'izao tontolo izao hatramin'ny 10 volana Desambra lasa teo. Mbola hisy fanamariana an'izany ofisialy atao atoato any Toliara hoy ny ministra. Ino antsika manakatona ny fizarana voalohany amin'ny fampahalalam-baovao rehefa avy eo ny fizarana faharoa. Fizarana faharoa ato anatin'ny fampahalalam-baovao toy izantsika eo amin'ny tontolon'ny politika. Mampametra-panontaniana ary somary hafahafa ny fomba sy ny fepetra no raisin'ny fitsarana avy momba lalam-pandrenana mikasika ny fanesorana solombavam-bahoaka hoy ny faneho-kevitry ny solombavam-bahoaka Rajersan Antoine tamin'ity androany ity araka ny fanazavany dia maro ireo solombavam-bahoaka tsy tonga nanatrika fivoriana teny amin'ny anteny miram-pirenena kanefa misy esorina ary misy kosa tazomina izay heverina fa mitarika izany mitanila izany rehefa iza no esorina dia rehefa iza dia tazomina ho hatrany ny fanontaniana napetraka ity solombavam-bahoaka ity.
Fanazavana mahakasika an'ilay fanalana solombavamboaka moa dia somary hafahafa ihany raha ohatra ka ny critère no resahana sy jerena ao anatin'izay. Fantatritsika tsara fa ny député Amady manko tonga teo ary nilatsaka hofidiana filohan'ny antenimieram-pirenena mihitsy izy fa voately tsy maintsy nanala ny firotsahany no ny antony maro samihafa antranga teo anivon'ny assemblée nationale indreny ary hitantsika tao izy na tamin'ny fanokafana na tamin'ny zavatra sahala amin'izany. Ny motifa manko zany eto dia ilay règlement intérieur no entina zany hoe tsy fahatongavana manatrika na indray mandeha ara mandritra ny ataontsika hoe session ordinaire zany dia mitarika makany amin'ny fanalana an'ilay solombavambahoaka dia nefa raha mijery mahitsy sika dia mahita solombavambahoaka maro be sy tonga teo anivon'izany antenimieram-pirenena zany ao ny ataontsika hoe Rirma ohatra député an'ny Tamatavy, ao ihany koa ny député Naivra Oldinina ohatra, ao ihany koa ny député Lantrakotomanga ohatra sy maro samihafa izay tena hoe tsy tonga mihitsy nandritra ireo fotoan'ireo nefa maninona no sasany tazomina ny sasany kosa dia alana ao anatin'izany rehetrarehetra zany. Ny zavatra mampanahy ihany koa eto anivon'ny antenimieram-pirenena dia araka nefa resahako atsika ihany hoe eo anivon'ny antenimieram-pirenena ny asan'ny antenimieram-pirenena zany dia asan'ny commission. Ny commission no tena manapaka sy mandinika lalina ny fanapahan-kevitra rehetra izay hoentina eo anivon'ny antenimieram-pirenena satria fombafomba fotsiny ihany sisa science plein air satria atsangatanana no tena ho atao eny anivon'ny science plein air eny fa ny anivon'ny commission zany no manapaka hoe hoentina hivoaka ty sa tsy hoentina hivoaka. Ireo filoana lehibean'ny commission ireo nefany dia mbola tsy nisy niova hatramin'izao fa ilay napetraka ny filoha teo aloha Andry Nirina Rajoelina ihany iromara daholo ny akamaroan'ireo raha tsy teny fotsiny aho hoe ny mahafanjakana ny fanjakana zany dia mitazona fiandrianam-pirenena ohatra dia ny ataontsika hoe commission de défense nationale Imbika Herlaza no mitana an'izay amin'izao dia fantatrareo ihany tantara sy ny dossier rehetra tamin'izy fony ministra ary nahatonga anazy ny alokaloka aty amin'ny solombavambahoaka. Raha itentsika hoe ny amitana n'ilay antsoina hoe ny toe-karena sy ny teti-bola zany izay tena loharano iodinan'ny fanjakana mihitsy ary mahafanjakana dia tiana lazafy maefa no mitana zany ndraiky zany dia fantatritsika ihany koa ny tantara nisy fony izy ministra tamin'ny resaka écran place sisa tamin'izany fotoana zany raha tsy teny koa tsika hoe ny justice ozy izy tsika na ilay atsontsika hoe ao amin'ny resaka lalàna zany dia misy an'ny mamatsara moa zany izay secrétaire général ny ministèren'ny ataontsika hoe ny fitsarana taloha izay efa nisy anteny tantara nialaka amin'ny ray sasany rehetrarehetra reny nialaka tamin'ny Imbika koa tamin'ny fotoan'androny eto tsika dia tsy olona ny anjehantsika tsy hoe makahala fa tany an'ireo olon'ireo tsika na zavatra ohatr'izany fa ilay fanovana mihitsy ny tena idivantsika ary tolomantsika hoe hovaintsika makaizy izy ty fa rehefa iza dia tondrisina, rehefa iza dia arovana ary rehefa iza dia afenimpenina. Izay ny manodidina n'iny fa eo amin'ny tontolon'ny fampianarana kosa indray tsika noho ny fampahalalam-baovao. Nanomboka tamin'ny 12 Janoary 2024 teo ary farana amin'ny 10 Aprily 2024 zao ny fisoratana anarana amin'ny fanadina-panjakana baccalauréat araka ny fampahafantarana avy amin'ny ministeran'ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansy manomboka amin'ny 5,000 sy R1,000 hatramin'ny R1,000 ny sara-pisoratana anarana amin'izany araka io fampahafantarana io tsy misy intsony ny fandraisana atao taratasy aorian'io 10 Aprily io araka ny fanazavana hatrany Andro Razanadrakoto no mitatitra ny anjinjin'izay. Ny alatsinainy 17 ka hatramin'ny zoma 1 Aogositra 2024 nanomboka amin'ny 7 maraina ny fanadina-panjakana baccalauréat ankapobeny araka ny fampahafantarana avy manivon'ny ministera ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansy. Ny alatsinainy 17 hatramin'ny zoma 1 Aogositra io ihany koa no anatanterahana ny baccalauréat teknôlôjia sy ny baccalauréat teknika andiany voalohany raha toka ho totosaina ny alatsinainy 4 hatramin'ny alakamisy 7 ny volana Aogositra 2024 kosa ny andiany faharoa araka ny fampahafantarana trany. Nanomboka ny 12 Janoary lasa teo ary farana amin'ny 10 Aprily 2024 avy zao ny fisoratana anarana ary 5,000 sy R1,000 ny sara-pisoratana anarana ho an'ireo mpiadina atolotry ny sekoly, 5,000 ho an'ny mpiadina misorateny na ny candidat libre ary R1,000 ho an'ireo mpiadina teratany vahiny mianatra eto Madagasikara.
tsy misy intsony mihitsy ny fandraisana antota taratasy aorian'io fara fisoratana anarana ny 10 ny volana aprily 2024 io ho iatran'ny fanazavana. Eny anivy ny fitalehavana na sampandrara misana ny baccalauréat isaky ny université moa no toerana isoratana anarana na anaterana ireo antota taratasy araka ny fanazavana avy eo anivy ny ministera hatrany. Toizantsika amin'izay lafim-baovao ny fampianarana izay hatrany. Tapitry ny 7 volana Desambra taona 2024 lasa teo ny 2 volana faharoa tamin'ny taom-pianarana 2024 miditra amin'ny 2 volana fahatelo araka izany taom-pianarana nanomboka ny 5 volana janoary taona 2024 lasa teo ary farana ny 20 volana febroary 2024 ho avy izao. Mbola misy 2 volana fahaefatra sy fahatelo kosa manomboka ny 17 volana febroary hatramin'ny 17 volana marsa taona 2024 ary ny 3 aprily hatramin'ny 14 volana jona taona 2024 araka ny tetiandro mpampianarana 2024 avy amin'ny ministera fanabeazam-pirenena any amin'ny 20 volana marsa hatramin'ny alarobia 7 aprily 2024 ny fotoam-pialan-tsasatra manaraka mialohan'ny fialan-tsasatra lehibe manomboka ny 20 volana jona taona 2024. Lafim-baovao mahakasika ny asa vaventy. Lalam-pirenena faraika amin'ny 30 mampitohy any Antsohisy Bealanana 17 isanjato amin'ny asa fanamboarana no efa vita ankehitriny. Nidina nijery fotony ny fizotry ny asa tena nitoerana ny ministry ny asa vaventy Razavindrianarivo Henri Jacob. Itondra fampandrosoana goavana ho an'ny faritra Sofia ny fahavitany lalam-pirenena faraika amin'ny 30 io araka ny fanazavany fanadihadiana aratsika vetrany. Lalana anisan'ny tena mampikaikaiky ny mponina ao amin'ny faritra Sofia ny lalam-pirenena faraika amin'ny 30 mampitohy an'Antsohisy Bealanana. Lalana tena mitana anjara toerana goavana ara-toe-karena sy ara-tsosialy nefa eo amin'ny fifamezivezen'ny mponina sy ny famoaham-bokatra. Ny distrikan'i Bealanana izay iray amin'ireo sompitry Madagasikara eo amin'ny vokabary kanefa dia mila hitokamonina noho ny faratsin-dalana indrindra fa amin'ny fotoana ny fahavaratra toy izao. Ny taona 2024 no efa natomboka ny asa fanamboarana ny lalam-pirenena faraika amin'ny 30 io eo anelanelana Ankazobetsiahy sy Ambatony Foko ao anatin'ny fitohizan-draha-rahampanjakana dia mitohy ny asa ka eo amin'ny 17 isanjato eo no efa vita ankehitriny. Ho fahazoana antoka sy hamalina ny etaetan'ny mponina ary dia nidina nijery fotony ny fizotry ny asa tany atoerana ny ministry ny asa vaventy Jacob Henri Razavindrianarivo niaraka tamin'ny mpamatsy vola avy amin'ny banky iraisam-pirenena. Raha toka nisy fiatoana teo alohaloha teo ny asa dia efa miverina miasa natoerana kosa ny orinasa manatanteraka an'izany ankehitriny. Tena hita ny fahasarotan'ny asa saingy efa tsapa ihany koa ny ezaka amin'ny fahavitan'ireo teboka tena ratsy teo anelanelany ampahany atao io hoy ny ministra. Efa nanomboka tamin'ny taona 2024 ity lalana ity ary tamin'ny faraparana taona 2024 zay dia nisy ny fiantohana noho ny lozam-pifamoivoizana izay nitranga tamin'ny fanamboarana an'ity lalana ity. Ankehitriny moa zany dia efa miverina miasa ny orinasa amin'izao fotoana izao. Hita tokoa zany ny fahasarotana indrindra miala eo amin'ny teboka kilometrika faha-7 zay antsoina tanànany Antsahabe miakatra amin'ity teboka kilometrika faha-7 zay antsoina hoe Ambatony Foko ity. Tena rasy de rasy ity lalana ity tamin'izao fotoana zany amin'izao fotoana zao dia efa mahavelim-bolo taorian'ny fiverenan'ny orinasa ny asa dia efa vita ny couche de base amin'izao fotoana izao ka afaka ireo teboka zay tena manahirana ny mpampiasa lalana izay amantsina PPN sy carburant makany Bealanana izany. Ankoatran'io eo anelanelana Ankazobetsiahy sy Ambatony Foko io eo amin'ny PK 45 dia efa tonga ny Bealanana ihany koa ireo fitaovana anao an'ireo teboka tena ratsy mampanahirana ny fifamezivezen'ny mponina amin'izao vanim-potoana ny orana izao miainga avy any Bealanana. Ny fanamboaran-dalana mbola maro mikaikaika any Bealanana na dia io ara ny efa manomboka ny aty avy Ankazobetsiahy satria mbola misy teboka manahirana any idirana amin'ny Bealanana any efa nanome baiko
ary taoko hoe niangavy zany monsieur le ministre am'ireo mpanao lalana ka mba ho kitihana haingana zany ireo teboka manahirana avy any amin'ny tapitanana ny Belanana mandeha manatona an'izao fanamboarana izao. Misy lakan-drano 500 sy tetezana 430 moa anisany asy-panamboarana amin'ity lalam-pirenena fa 330 ity efa andalam-pijerena ny anamboarana lalam-pirenena fa 230 ihany koa mampitohy Anantsoy, Befandriana Avaratra ary mandry tsara ny fitondram-panjakana ankehitriny araka ny fanazavana. Dia indray no nakatonatsika ny tapany faharoa tamin'ny fampahalalam-baovao iny rehefa avy ny fizarana fahatelo amaranantsika ny fiarahana. Fizarana fahatelo sady farana atao anatin'ny fampahalalam-baovao sakafantsika vaovao mikasika ny fahasalamana. Hatreto aloha tsy mbola nisy namonainy ireo voamarina ho tratran'ny mpox teto Madagasikara araka ny fampahafantarana izay nomeny ny mpitondra teny eo anivon'ny ministera ny fahasalamam-bahoaka misahana an'izany mpox izany androany. Raha ny eto tanisahany voaka tamin'ity androany ity ho ny daty ny omaly 13 janoary 2024 dia misy 2020 ireo tranga ahina vaovao raha 4 ireo tranga voamarina nanomboka ny 17 desambra 2024 hatramin'ny omaly araka izany dia misy 20 sy 900 ireo tranga ahina 7 amin'ireo no tranga voamarina fa tratran'izay mpox izay ary mbola any Mahajanga-trano no tena maro voany. Miantso ny laharana 700 na 910 na manatona mpitsabo avy hatrany no tokony ataon'ireo mety mitondra ny soritra-retina mpox tsy mbola afaka miverina manao fiainana andavanandro avy hatrany ihany koa anefa ireo voaka ny toeram-pitsaboana afaka tamin'izay mpox izay fa misy ireo fepetra izay tsy maintsy arahana ho hatrany mpitondra teny ny ministera ny professeur Randriamamy Jean de Dieu. Ny olona immunodéprimé voan'ny mpox dia mety tsy atanjaka tanteraka ny hery fiarovana dia tokony aka ny fepetra ihany zany mba tsy avo azy indray ny mpox fa raha ny tokony izy aloha dia misy immunité zany mipotra rehefa avo any mpox ny olona ka matanjaka tsara ny hery fiarovana. Mahatonga zany le olona efa nambara hoe sitrana tena avoaka ny toeram-pitsaboana dia efa sitrana daholo ny fery-tao aminy. Izay no nisan'ny tena hoe critère de guérison zany mipetraka satria amin'iny izy efa tsy mamindra amin'ny mpiara-monina amin'intsony. Zany hoe tsy afaka manao firaisana le olona voan'le mpox mandritra n'izy marary iny satria mbola misy fery-betsaka amin'ny vatany izy mamindra an'le aretina. Fa rehefa sitrana izy dia 12 herinandro dia tsy mahazo manao firaisana satria hitany anatin'ny tsiranaka avy amin'ny taovam-pananahana io virus io mandritra ny fotoana io. Dia ankoatr'izay koa tsy aza kitikitihana amin'ny tanana le zavatra misy fery zany aza kitikitihana amin'ny tanana aza hokorina dia sasao matetika amin'ny solution hydroalcoolique na rano-savony ny tanana. Dia raha ohatra moa ka tena hoe azo atao zany ankoatran'le makany amin'ny toeram-piasana azo atao ankoatran'le makany amin'ny toeram-pitsaboana dia aleo tsy mivoaka ao an-trano zany dia manaraka ny fipetra rehetra men'ny mpitsaboanao. Fa lafa mavao afatanteraka kosa indray no tsika nozana ny fampahalalam-baovao. Tsy mbola tena voavahatra eto ny olany ranobe amin'ny arabe ao amin'ny fokotany Ilanivato na dia efa nisy aza ny fanairana sy ny fifampiresahana tamin'ireo tompon'andraikitra mahefa. Motopompe no vahaolana vonjomaika ampiasaina ho ireo mponina manamafy izy ireo fa efa tranainy mihoatra ny 70 taona ity lalana rarivato ity ka mila fanamboarana maharitra manao antsoava amin'ny tompon'andraikitra araka izany izy ireo mba handray fepetra maika sy maharitra ihany koa eny an-toerana. Mbola mitohatra amin'izao ny fahasarana n'ireo mponina vokatry ny ranobe tsy mety ritra amin'ny arabe ao amin'ny fokotany Ilanivato. Andro maromaro taorian'ny hetsika fanairana sy fitarainana taon'ireo mponina dia mbola tsy nisy vahaolana maharitra andraisina. Araka ny fanazavan'ireo mponina efa nisy ny fifampiresahana sy fifanankalozan-kevitra teo amin'izy ireo sy ny tompon'andraikitra mahefa. Na izany aza hatramin'izao tsy mbola ritra tanteraka ny rano ka mbola sarotra ny fivezivezen'ny fiara sy ny kodiaran-droa ary vao maika mampanano sarotra ny mpandeha tongotra.
manao antsoava amin'ny fanamboarana faran'izay angana ity lalana ity araka izany ireo mponina ao an-toerana. Ka tany nasorana an'io rano io tsy misy tsony eo amin'ny lalana io fa ny olona mampiasa azy ohatrany taloha satria ireo mpavero ao 70 taona tany amin'ny 2014 faraparan'ny taona na 2015 voalohany taona vao nisy an'io rano io 70 taona zany tsy nisy an'io rano io foana dia zay ny takinay tsy siny rano eto amin'ny arabe tsy siny rano miditra ny antranon'olona satria mba mampalelo koa ny olona amin'izao favaratra zao aretina sakafo hoany efa manahirana azy aretina zay zany tena tsindrovinay amin'izao raha ty lalana tireny fatrany an-tan'olona tsisy rano miangona tsony atany taloha afaka manao satisfaizy any anaty trano tsisy rano miditra tsony any ambony fandriana any anaty trano zay ny takitsika fa olana manany olana aingana satria raha mbola misy any anaty trano tsy mahava olantsika mbola misy rano miangona any ilana amin'le topo rano anaty tranon'olona zay zany tena takina ty lalana ty sokatra tsy misy rano any anaty tranon'olona tsisy rano miangona intsony afaka mandehitra ny taloha le olona. Ovaolana Vonjimaika, motopompe no ampiasaina amin'izao fotoana izao analana ny ranobe. Kanefa tsy mahava ny olana fototra izany satria miverina indray ny rano rehefa mijanona ilay vahaolana Vonjimaika. Ka noho izany dia mitaky vahaolana maharitra sy entitra izy ireo fa tsy fepetra Vonjimaika fotsiny ihany. Motopompe zao nefa ampiasaina aloha zao. Motopompe fa zay le nanokafana hoe canal C3 fa tsy nanaiky le vahoaka tany. Fa tokony mba hifampitsindry satria na i canal C3 igny vakina tsy miangona amin'irano rano e. Manary amin'ny tatatra etsaka keletsy amin'ny lavazy. Manary amin'ny lavazy ary tsy miditra any amin'zareo. Zay zany tokony ameneny zareo lalana zay. Satria problème anjareo hoana tomobilany mandeha amin'ity mandeha amin'ny oy. Io lalana io mbola tsy nisy io lavazy io tamin'izany. Mbola ty pavety teny amin'ny 4e mètre tsy nisy rano miankina teo. Fisiny io zany sy le construction le fanamboarana trano tsy ara-dalàna. Zay mahatonga mihitsy tsetsina io. Dia zay mila vahana maika, Vonjimaika aloha. Fa rehefa tonga ny ririnina maintany azo jerena amin'izay le vahaolana maritra. Marina fa efa 70 taona amin'ity taona ity ny lalana rarivato eto ilany vato ity, ka maro no mihevitra fa efa tokony asiam-panavaozana sy fanatsarana izany. Fa efa tsy alafa mavao ny trangam-piarahamonina isika. Nisehoana asa fanafian-jiolahy teny Itosy tao amin'ny fokotany an-Tanety Ambohidrapeto ny maraina teo tokony tamin'ny 3 ora. Mpiatsena iray no tafiana jiolahy miisa 7 nitondra antsilava ka lasan'ireo olon-dratsy tamin'izany ny vola sy finday. Nandray ny andraikiny ireo zandary teny an-toerana tamin'ny vahona ray antso ka 3 tamin'ireo jiolahy no voatifitra ary ny iray tamin'ireo namoiny any. Manohy ny fikaroan'ireo jiolahy nandositra ny zandary araka ny fanazavana voaray androany. Nisa vorovoro vao maraina ny poniny Itosy androany, nisehoana asan-jiolahy mantsy tao amin'ny fokotany Antanety Ambohidrapeto. Araka ny tatitra voaray mikasika ny tranga ity, dia mpiatsena iray no tafiana andiana jiolahy miisa 7 ny rongo antsilava lela ka vola sy finday no lasan'izy ireo tamin'izany. Tranga niseho tokony tamin'ny 3 ora maraina tany ity tranga iray ity. Minitra vitsy taoriny nisehoan'ny tranga dia naray antso fitarainana tamin'ireo tsara sitrapony lehibe ny tobo-paritra ny Gendarmerie Nationale Itosy ka nidina ifotony nanao ny fanadihadiana avy hatrany. Vao natazana an'ireo zandara nefa ireo olon-dratsy dia nitsoaka. Nampitandrina ny hijanonany ny zandary saingy nanohy ny lalany any ireo olon-dratsy ka tsy maintsy nitifitra ny mpitandro ny filaminana. Vokany 3 tamin'ireo olon-dratsy no voakasika, ray namony ainy ary roa naratra ary finday 5 sy sabatra iray no azo. Nandray fepetrahana nomboka teo ihany ireo mpitandro ny filaminana ka nentina tany amin'ny hopitaly ireo naratra ary atao andrimaso raha mety kosa ny fikarohana ireo jiolahy 4 tafaporitsaka araka ny tatitra voaray hatrany androany. Ny vaovao any amin'ny faritra. Politika vaovao napetraky ny Ministeran'ny Fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansy ny hanatsarana ny kalitaon'ny fampianarana eny amin'ny anjerimanontolo. Ahafana manatanteraka izany dia nampahafantarina ireo tompon'andraikitra sy ireo mpampianatra tanaty atrikasa ny tari-dalana vaovao nohavaozina hirosoana amin'ny fanatsarana. Tafiditra amin'izany ny fanavaozana ny tolotra ara-piofanana misy eny amin'ny anjerimanontolo. Nisy koa ny fiomanana
ho amin'ny accréditation. Raha ny zavatra tsapa mantsy dia maromaro amin'ireo offre de formation eto amin'ny vidina ratsoa rehefa lany daty satria raha araka ny fantatsika dia 5 taona ihany ny fetran'ny reny habilitation reny dia tapitra amin'ny 5 taona dia tsy maintsy avaozina indray. Dia misy moa ny politika vaovao izay napetraky ny ministera izay fanasana ny kalitao fampianarana izay dika izay nisy kanefa vaovao dia tandroany zany fotoana izay ny fampizarana na mpahafantarana ny mpampianatra ny tompona andraikitra rehetra hoe ty le kanefa vaovao na ny licence io na ny master io na nouvelle demande io na renouvellement io na eo amin'ny resaka école doctorale io inona le kanefa ahoana ny famainona azy ahoana ny fomba fijery mba afahana manatsara an'izay kalitao fampianarana izay ary indrindra mba tsy hivezivezy fa mba pisy le ampitombo le chance afahana mahazo an'le habilitation izay ny tanjona satria ny université zany fianaratsoa manana izay politika izay hoe avonina établissement miaraka amin'ny déposer le renouvellement izay fotoana izay rehefa miara-mandroso ny établissement tsaray dia manana anjara-toerana ilay université. Tika tsara fa continuité mandeha foana dia ireo offre de formation ireo tsy hoe miaraka lany daty akory fa misy ny lany daty misy ny mbola tsy lany daty dia mitohy foana zany dia ny anjara mitantana zany dia mianticiper arak'izay fomba fiteny izay hoe raha misy efa mitady lany daty raha misy ny lany daty dia manavao an'ilay habilitation ka rehefa tonga le fotoana ahafahana mitondra an'izany eo anivon'ny ministera miatrika ny ataontsika hoe commission nationale d'habilitation dia efa vonona le université. Fiara-miasan'ny université ny fianaran-tsoa sy ny ministera ity natao ity izany hoe ny hevitra dia avy aty amin'ny université ny fianaran-tsoa fa ny aralana molavola tamin'ny ministera. No tanterana ny fiandohan'ny herinandro teo ny atrikasa nanohanana sy nanampiana ireo fitoeram-pampianarana amin'ny fanavaozana ny tolotra ara-piofanana eny amin'ny université ny fianaran-tsoa. Tanjona ny ampandroso miaraka ny sampam-pampianarana misy eny amin'ny université ny fianaran-tsoa. Manohana tsy misy fepetra ny fitondrana misy ankehitriny tamin'ny ezaka izay nataony ny MMI Mahatsatram-bony mpanabe manova ifotony. Anisan'izany ny fanomezan-kasina ny mpiasam-panjakana rehetra, ny fanomezana ny prime iray alina sy 3 hetsy ariary sy ny hampakarana ny karama 4,700 ary ny indemnité de logement sy indemnité de décret mbola ho avy. Na izany aza nefa misy andalana tsasasasany voadika ao amin'ny protocole d'accord ka lasa hanery azy ireo tsy fidiny hiverina eny akantsa indray izany araka ny fahazavana. Ohatra amin'izany ny fanendrena ireo mpiasan'ny ministera sy ireo tompon'andraikitra ety fotony. Misy ihany ny fialana tamin'ny fifanarana indrindra fa tao anatin'ny protocole d'accord izany toy ny fanendrena olona eny anivon'ny ministera ny fanabeazam-pirenena toy izany koa ny fanendrena ny olona ety fotony dia ny taleparitra izany. Misy ny tsy fanarahan-dalàna ary misy ihany koa ny tsy nanarahana ny appel à manifestation d'intérêt toy ny zavatra nitranga tany amin'ny draine nandroy. Manoloana an'izany dia manahy izahay tompoko no sanatria ny hiverenany ray ny zavatra fa tsy nety sy ny fanaony teo aloha izay hita fa tsy nahomby ka nitarika tamin'ny fitolomana izay nataonay tamin'izany fotoana andro izany fa nahena ihany ny anay. Ary manaraka izany misy vondron'olona ao ministera ny fanabeazam-pirenena ao izay manao vato misakana ho an'ny fampandrosoana indrindra ho an'ity lafin'ny fanabeazana ity. Mampitandrina azy ireo zahay ary manambara izany fa misy izany mpanipy hoditrakondro zany ao anatin'ny ministera ny fanabeazana izany. Toerinay amin'ny fonay manontolo izany rehetrarehetra izany tompoko. Takianay ihany koa ny hampitoviana ny quota amin'ny resaka recrutement ny enseignant non fonctionnaire na ny ENF isaky ny draine Cisco ary ny zap kaoka tompo mba samy haka ny andraikitra tandrifena azy itsika rehetrarehetra mba hisiany fitoniana sy ny filaminana eto amin'ny tany sy ny fanjakana indrindra fa neo amin'ny lafin'ny fanabeazana. Dia izay ihany koa tompoko lasa tompoko vaovina antsika mampita amin'ny vaovao avy any ivelany.
voaelingelina indray ny fifamezivezena ny Autriche nanomboka omaly maraina noho ny lalana malama vokatry ny ranomandry. Omaly hatramin'ny mita tao vovonana nanamafy ny fanentanana tsy ampiasan'ny lalana ny tompona andraikitra ny antoerana. Araka ny nambaran'ny sapanampamatatra ny toetry ny andro, nidina ny maripana ary an-tanana rehetra tsy voaka ny trano fonenana raha tsy misy antony lehibe. Ny aliny talata hatramin'ny androany atoandro 20 ireo naratra voisan'ny hopitaly any antoerana noho ny fianjerana avokoa ny antony. Olana toy izao hatrano moa ny any antoerana isaky ny vanim-potoana ririnina. Mitontolona taon'ireo mpanao fihetsiketsehana any États-Unis izay manohitra ny herisetra taon'ireo polisy misahana amin'ny fifindramonina ka nahafatesana renim-pianakaviana 17 taona iray. Ny tombo anarivony ireo mpanao fihetsiketsehana indrindra ny ao Minneapolis sy Saint Paul izay ampin'ireo ben'ny tanàna ihany koa. Araka ny lahatsary miparitaka eraky ny tambazotra tserasera maro, mampiasa balafingotra sy bomba mandatsatra ny maso ireo polisy ny fifindramonina manohitra ireo mpanao fihetsiketsehana. Hatreto, olona iray ny voatifitra teo amin'ny tarehiny ary efa nahazo fitsaboana. Amin'izao fotoana izao, nivoaka ny efitrano fianarana ihany koa ireo mpianatra amin'ireo faritra hafa nanampy ireo mpanao fihetsiketsehana ireo. Hatreo ny fiarana tamin'izao aliny alarobia izao isaorana ianao ny araka tamin'ny journal de la record hatramin'ny farany mametraka ny velomamandry ampitafy izahay ho amin'ny rahampitso. Aoreny izao fampahalalam-baovao izao no anaranao ny tantara mitohy fanomezana fotoana ho amin'ny rahampitso indray. Veloma tompoko. Veloma tompoko.